ny fanompoan-tsampy sy ny faharatsiana. Zay no loha-hevitra zay anasako anao amin'ity maraina ty anatrika aritra hatramin'ny farany. Raisiko fifaliana indray ny miaona aminao amin'ny alalan'ity fandarana ity. Miarabantsika rehetrarehetra any mitoerana maro samihafa miambitombo isika, misaotra antsika tsirairay avy. Zay efa teo ao dia tsy miala mihitsy, misaotra amin'ny fampahirezana zay atolotrareo ary tsy mitsara endriko zay ny mivavaka, mifampivavaka isika mba hahatonga antsika samy ahery eo amin'ny fanarahantsika an'Andriamanitra. Raha misy koa sambany anefa vao tafaraka amintsika amin'izao anio zao dia faly miarabanao zahay amin'ny anaran'ny Tompo, ny fiadanan'ny Tompo aneo amintsika rehetra io mpiarahantsika mianatra izao tinitinika izao. Andeha ary araka hivavaka isika raha hanomboka izany rehetrarehetra izany. Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao, ilay Tompo sy mpamonjy anay. Misaotra tamin'ny fitantanana rehetra, misaotra ny amin'ny famondramponao, ary misaotra ny amin'ny reto mpiaino marobe mpiara-mandinika ny teninao reto. Engany mba ho aminay tsiraray avy ny fanadiovana sy ny famelan-keloka, mba ho aminay tsiraray avy ani ny fanaina masina mba hampianatra anay ny teninao. Dia apetraka ampelantananao zao dindinika izao, ny vavaka dia tonononay isangatanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny andinina tao tadiana dia amin'ny Exodus 2:7, lavalava le izy, sarotsarotra kanefa dia samy mba miara-miezaka tsika tao ahoana, fa dia sady mba mijery moramora ao ihany tsika tsiraray avy. Amin'ny andininy faraky amin'ny 7:7 manao hoe, ary Mosesy dia niverina ho amin'ny Jehovah ka nanao hoe, indrisy efa nanao fahotana lehibe ity firenena ity ka nanao andriamanibolamena ho azy. Ary ankehitriny engane ka mela ny helony ianao. Fa raha tsy zany dia mifona aminao vonoa eo amin'ny bokinao zay nosoratanao ny anarako. Palahelo zany hita ataka nataony Mosesy zany amin'ny fitiavana reto vahoaka an'Andriamanitra reto. Androany aloha dia hijery sika ny amin'ny Exodus 2:7 ny andininy 9. Nao novaky ny teny. Dia ny fomaraina koa ny olona ka nanatitra fanatitra hodorana sy nitondra fanatim-pihavanana ary nipetraka hihinana sy nisotro ny olona dia nitsangana hilalao. Fantatsika tsara ny zatra nitranga omaly. Fa indro vita ny iarona teo amin'ny tanany ilay Andriamanitra ombilahy kely volamena ka nyteneny tamin'ny vahoakan'Andriamanitra manao hoe, indro ny Andriamanitra ao ry Israely zay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta. Dia aritany Arona zany dia nanao alitara teo anoloana izy, ary dia niantso i Arona ka nanao andro firavoravona ho an'i Jehovah raha mpitso. Mampalahelo zany teo zavatra zany. Ary hitantsika tsara eto fa le sarin'ombilahy kely volamena dia mitovy endrika amin'ilay Andriamanitra omby tany Egypta, ilay Andriamanitra zay lazaina hoe Apis sy Hathor, ilay Andriamanitra zay nohevery fa Andriamanitra tamin'izany fotoana izany. Ary hita mihitsy fa mifanitsakitsahana ny didy voalohany sy ny didy faharoa zay nosoratan'Andriamanitra teo amin'ny tendrombohitra Sinay izany. Raha tokony mivavaka tamin'ilay mpahary ny Israelita, dia indro kosa notaren'ilay mpitarika tsy nahy nitondra ka dia nivavaka amin'ny zavatra noforonin'ny tanana izy ireo. Ry mpitarika namako isany, tario amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny olona, fa aza tarihina amin'izay lalana tsy izy. Tario amin'izay tokony ho izy ny fiangonana, fa aoka tsy tarihina amin'izay mety fahatsoan-kevitra. Notarihiny tamin'izay Andriamanitra tsy mahita, notarihiny tamin'ny Andriamanitra tsy mandre, notarihiny tamin'ny Andriamanitra tsy mahatsapa miteny, notarihiny tamin'ny Andriamanitra tsy mikarakara, tsy mity, tsy mitarika reto vahoaka an'Andriamanitra reto, nivadika ny rasa ankehitriny. Fa ilay Andriamanitra mahita, ilay Andriamanitra mikarakara, ilay Andriamanitra mitarika azy ireo, nomeny lamosina. Fa endro ankehitriny nanao fahotana lehibe teo anatrehan'Andriamanitra ireto
vahoaka an'Andriamanitra ireto. Mampalahelo zany reo anefa no nivoaka avy tany Egypta. Reo no nitarian'Andriamanitra tamin'ny fitiavana, tamin'ny tanana mahery sy sandrina inditra. Ka ankehitriny nihodina tamin'Andriamanitra. Ianao betsaka ny olona zay efa notarian'Andriamanitra ny alina avy tany Egypta tamin'ny fahotana maro samihafa ary tonga teo anatrehan'Andriamanitra fa haikay tsy resy lahatra fa indro efa tonga ny toe-javatra anankiray niverina tamin'ny fanaony ka nandika indray ny didin'Andriamanitra. Mampalahelo fa ny fanompoan-tsampy dia tena mandà an'Andriamanitra, mandà an'Andriamanitra ho ten'Andriamanitra, mandà an'Andriamanitra fafan'izy ireo ny elanelana misy amin'Andriamanitra sy ny olona. Tapahan'ny fanompoan-tsampy ny fifandraisana amin'Andriamanitra sy ny olona. Ary ny fanompoan-tsampy dia mitaona antsika amin'ny fitotonganana ara-pitondran-tena tanteraka. Mampalahelo fa havanana loatra amin'ny fanamboarana sampy ny olombelona ankehitriny. Tena mampalahelo fa tena lasa havanana kinga. Indraindray ary moa izy ireny apetraka eny amoron-dalana. Indraindray izy ireny apetraka eo ampovoan-tokotany. Indraindray aza apetraka eny ambavahady. Mampalahelo ny toe-javatra misy. Lasa manompo reo Andriamanitra tsy izy, tsy miteny, tsy mahita, tsy mandre ny olombelona ankehitriny. Soloina zavatra ny mpamorona. Mampalahelo zany toe-javatra izany. Ary na hoelany nefa na hoaingana dia animba ny fitondran-tena izany rehetrarehetra izany. Ry mpiara-mitinika namana, miara-dalana mandrakariva amin'ny fanompoan-tsampy ny faharatsiana. Jereo ny zatra nitranga dia ny fomaraina koa ny olona. Raha tokony fomaraina antoraka amin'Andriamanitra ny lanitra nanao ny lanitra sy ny tany, dia indry kosa fa nakeo amin'ilay altara nanaovana fanatodorana ka nipetraka ny hinana, ny sotro ary nanomboka nitsangana kilalao. Mampalahelo zany toe-zavatra izany. Lasa atao kilalao, zary lasa fandihizana ny tokony fanompoana an'Andriamanitra. Anjarantsika ny mieritreritra manahoana ny fanompoko an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Manahoana ny faneko voninahitra amin'Andriamanitra amin'izao androntsika izao. Andriamanitra anie anomeanao ny fanainy masina, anomeanao ny taridalana rehetra ka hatonga anao entoraka eo aminy ka anaja sy anome voninahitra ilay nosoratany teo amin'ny tindreny Paoly sy ny manao hoe aza man'Andriamanitra fa izao ihany, sy ny hoe aza manao sarin-javatra vao sokotra eo anatrehanao ary izay mikohoka eo anatrehany. Andriamanitra anie hitahy antsika tsiraray avy. Hivavaka isika tompoko. Andriamanitra rainay eo, misaotranao zay ny amin'izany lesona sarobidy izany mampieritreritra anay. Fa impirimpiry tokoa moa zahay no mitady hiala eo anatrehanao. Ka mikohoka amin'ny Andriamanitra tsy hisy, tsy mahita, tsy mandre, tsy mikarakara, tsy mitarika, fa manalavitra anao. Fona tompo tamin'izay rehetra nataony tamin'ny lasa. Mamelana ianao. Ankehitriny kosa iverina eo aminao zahay. Satria ianao no azonay iantorahana. Ianao lay mahita, ianao lay mandre, ianao lay mitarika, ianao lay mikarakara anay. Apetraka eo am-pelatananao ny tontolo andronay dia mitaheny mpiaino marobe, mpiara-mianatra amiko ankehitriny. Amin'ny naranao angatanainy vavaka. Amen.